Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing Style Volperi. Vaovao, faux shampoing citron, papaye mixement, amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tsy ho tafavoaka ny tsimbazaza ny volavolan-dalàna roa avy amin'ny gouvernemanta dia ny momba ny haute cour de justice sy ny sata manokana Antananarivo renivohitra. Anampitrotraka ny fisiny tsy maty manoty eto amin'ny firenena ny tetiky ny gouvernemanta ao anatin'ilay volavolan-dalàna ho ireo solombavam-bahoaka ary tsy azo ikoropahana sy atao tery-vaimanta ny momba ny sata Antananarivo renivohitra. Mbola hiasa hatramin'ny volana jolay ho avy izao ny senita. Ny fafito ambin'ny folo ny volana jolay 2024 no anaovana ny fifidianana kominaly raha araky ny tetiandro efa tapitra ny araka tamin'ny tetezamita tamin'ny 20 janoary farany teo ny fotoam-piasan'ny senita azo ataony mandrava izany ary manangana rafitra hafa ara-dalàna ao anatin'ny repoblika fahaefatra saingy miandry ny sitrapon'ny filoham-pirenena izany. Raha Morindava manodidina ny 20 tapitrisa dolara ny fahavoazana tao amin'ny Sukoma Morindava tsy afaka ny hamokatra siramamy tahaka ny teo aloha intsony ity orinasa ity raha tsy afaka enim-bolana any ho any raha miverina amin'ny laony ny toetra rà. Asa mahery-ny 2 no very tany an-toerana ny Prime Ministra omaly vaovao ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana 4 no maty. 7.7 kilalao mitobaka eny an-tsena no vita sinoa sy hita ireo kilalao vita malagasy tsy manantsafidy ireo ray aman-dreny tsy maintsy mividy ny misy eny an-tsena. Mila jerena manokana ny fampidirana entana eto an-tanindrazana raha toa ka te hanarina ny toe-karena. Any ivelany nanambara ny fahavonona ny ametra-pialana ny Prime Ministra haisiana Laurent Lamotte mba hahafahan'ny firenena mivoaka ny krizy politika. Mbola tsy fantatra raha tena ametra-pialana tokoa io lehibe ny gouvernemanta io. Fitakiana avy amin'ny komisiona fakan-kevitra ny tokony halan'ny Prime Ministra mba hamoahana ny firenena amin'ny krizy politika izay misy. Ny andindin'izay avy hatrany. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsaralalan, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Soka Vitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Utapénac. Très sincèrement à votre service. Zato isanjato Vaovao tsy miparitaka Vaovao tsy mandoto sady mora hoentina Vaovao azo antoko Vaovao tsara
mitahotra orana Sara Ok Ya mora ampiasaina Vao Coco tsara ho zaho zato ariary tongolo voatetika miavo kotomila paty ampio sardine ani vita ny sakafo sardine ani ankafizo amin'ny fotoana rehetra mofo mikarepoka tetika voatabia ampio sardine ani vita ny sandwich ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani sardine ani tsara tsiro mora ampiasaina mora vidy. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté embouteillée. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Salto, craque il est fait à plein dedans. Efa fetsahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tsiaro ny fiainam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahitalavitra appareil photo sy caméra ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampita amin'ny central hôtel Tsaralalana. haiko prody manolotra anao tadio tsara tare loatra ianao milanao loatra pelana ianao ange directeur horonantsara indray miseho okane ivoaka manerana ny nosy ny 17 Desambra ny DVD sy VCD amin'ny vidiny 7 ariary sy 10 ariary original ihany ny atsika tadio Bonjour G, salut G, c'est un G fahita, ndao aky mba hiaraka? Andao are. Fidetana rehetra ariary na 500 000 francs tambaolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo? Ticket loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télé goavambe. Tandremy Santara, loka 20 pesona tolotro baolay ho anao. Fety milay, miaraka amin'ny baolay.
Ankasitrany ianao tombokilasy tombokivavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV miarabanao ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany tsy manana ny fototra nananganana azy intsony, tsy manaja izay fototra izay ny volavolan-dalàna nametrahana ny haute cour de justice avy amin'ny fitondram-panjakana ho ireo mpahay-lalàna ho an'ny Christine Razanamahasoa solombavam-bahoaka sady minisitry ny fitsarana teo aloha nampitrotraka ny fisiany tsy maty manota eto amin'ny firenena raha sanatria ka lantsy sy mpantsiny indray io volavolan-dalàna io lalàna izay re ihany koa fa ho tsipahana ireo solombavam-bahoaka raha tsy misy ny tsindry samihafa ny andindin'izay avy hatrany. Ny 12 ny volana Desambra ho avy izao no andalo tsangatanana eny amin'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny haute cour de justice na ny fitsarana ambony. Fitsarana natao hitsara ny filohan'ny repoblika sy ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Nasarotana arak'izay tratra nefa ny fahafahana mitory ny filoha sy ireo tompon'andraikitra ambony ireo raha ny hita ao amin'ity volavolan-dalàna ity. Ratsahivina so ny 210 no ilaina raha hitory ny filoha-pirenena, be ny tanàna 10, parlementera 10 ary olona 30. Tsy vitan'izay fa mbola misy olo tena valo be zao ihany koa ny an'ny fahefanam-panatanteraka ao amin'ilay Vaomera mpandray ny fitoriana, izay mandika ny voalaza ao amin'ny savaranando ny lalam-pandrenana ny amin'ny tokony isiny ny fisaram-pahefana. Saritsarina fitsarana ihany no hitsangana eo hoy Christine Razanamahasoa. Io hita taratra koa mbola mitsabaka ao ihany koa ny fahefany mpanatanteraka ny fiandidin'ny repoblika ka izany dia efa zavatra tsy ekeny lalam-pandrenana. Ary raha mbola ilazana ihany koa fa hoe nareo ane mbola hitondra aorinao sy aloha dia atao herovarao menatra ao raha mpitondra no manao valiteny ohatran'izany satria dia lazako eto fa valiteny pokaty dénudé de tout sens de patriotisme na mba hoe fijerena ny vahoaka fa ny tenanao ihany zany no eritreretinao. Lasa fahazarana tato anatin'ny repoblika fa efatra ity mamadika ny lalàna araka izay mampetipety ny mpitondra saingy mangina trany ny HCC. Hita izany tamin'ny fanendrenan'ny Premier ministre tamin'ilay artikla 54. Hita ihany koa tamin'ny fampidirana ireo karazan-dalàna teny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny fananganana ireo andrim-panjakana izay mbola tsy feno araka ny voalazan'ny lalàna ireo mpikambana tokony handrafitra azy. Tranga izay kianina ireo mpahay-lalàna ihany koa. Amiko zany satria firenena tan-dalàntsika tsy tokony tsika zany isy ambony lalàna ka tsy tokony hoe fiarovana be loatra araka ny eritreretin'ny sasany moa zany ny tombontsoa ho an'ny mpitondra indray no atao amin'io raha zay moa izy kina moa ny antony mbola ametrahana azy mpahay-lalàna ihany no manao zay amadina ireny lalàna reny amin'ny tombontsoa metimety amin'ilay mpitondra na koa amin'ilay olona mamboatra an'ilay lalàna. Izany zavatra zany dia anisan'ny tokony ialan'ny firenena malagasy. Iray volana sisa dia ho feno herintaona ny fitondrana rajonaromampianina. Azo lazaina ve fa mihosondra sahady ny gouvernemanta Kolo Roger fananganana ny haute cour de justice izay tendren'ny lalàna ao amin'ny andininy faraka amin'ny 30 amin'ny amin'ny lalam-pandrenana ny tokony hananganana azy herintaona ao aorian'ny nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana raha tsy izany dia azo atao ny manongana azy. Ny tranga tahaka ireny tany Morondava ireny izay azo hitorinan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta na ny ministra ho manao tsinontsinona ain'olombelona. Raha ny fitsokan'ny rivotra eny amin'ny antenimieram-pirenena tsy ho avelan'ireo solombavam-bahoaka andalo fotsiny amin'izao ity volavolan-dalàna ity raha tsy misy fampiasana fahaizana manokana indray hampandaniana izany lalàna izany. Volavolan-dalàna mety ho tsipahany solombavam-bahoaka marindrano ihany koa ankoatr'ilay mikasika ny HCG no lavin'ireo mpikambana ao amin'ny Vaomera ny fitsinjaram-pahefana ny fikasan'ny gouvernemanta hampiditra ilay volavolan-dalàna mikasika ny sata manokan'ireo komina lehibe 3 ho amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa anivony ny antenimieram-pirenena ity tsy mamaly ny hetaheta-bahoaka sy ny fangatan'ireo solombavam-bahoaka ny voarakitra ao amin'iny volavolan-dalàna iny ho hiatran'izy ireo ny andindiny miaraka amin'ny herinirana rabary. Naraka misy teo no nandalo teo ambany mason'ny mpikambana ao amin'ny Vaomeran'ny fitsinjaram-pahefana eny amin'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo, Nosy ary Sainte-Marie. Taratasy avy amin'ny Premier ministre Kolo Roger Mivatana no nangataka ny ampidirana izany ao anaty lahadinika amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Ratsahivina voafaritra ato anatin'ity volavolan-dalàna ity ny fanitarana ny komina Antananarivo renivohitra ho boriboritany 12. Tsy mbola voafaritra mazava kosa nefa ny vola entin'ireo boriboritany tsirairay ireo miasa. Tsy hita mazava ao ihany koa ny mikasika ireo fangatahana komina Vaovao miisa 300. Tsy mamaly ny hetaheta-bahoaka iny volavolan-dalàna iny hoy ireo solombavam-bahoaka. Ny antony dia tsotra be dia be ny fangatahana komina izay nataon'ny solombavam-bahoaka
no tsy tataratra mihitsy tao anatiny iny lalàna iny fa ohatrany Antananarivo izay atao hoe tsy nangataka commune indray no nahazo be dia be fa mipanatanteraka inge tsy mahalala ny ataoko hoe olan'ny vahoaka tsy mandady ariny zahay amin'ny mahasolom-bavam-bahoakanay no malala ataoko hoe ny tena fiainana andavanandron'ireo vahoaka reo malala ny olana izay iainan'zareo isan'andro e. Azo antoka aloha izany fa tsy maintsy izy fivoriana tsara-potoana hafa indray andiniana ity volavolan-dalàna ity. Ratsahivina ny faran'ny volana janoary no nambaran'ny senita fa ahafahana miandry ny fametrahana ny lalàna mikasika ny kominaly raha tiana ny anatanterahana ny fifidianana. Mbola manana fotoana ny antenimieram-pirenena andiniana izany ho iatrany ireo solombavam-bahoaka ireo. Mbola eo ampandiniana an'izay zay amin'izao fotoana zao dia mbola miandry kely agnambany aloha fa dia mbola tsy azo tenenina direct hoe ho tratra na tsy ho tratra na ho vita na tsy ho vita. Amiko manokana aloha zany mbola manana 7 volana zany isika alohan'ny atongavan'io fifidianana io. Misy manatena fa mety ho tanteraka io raha miara-miasa daholo ny rehetrarehetra, iarahana midinika, iarahana manao daholo, iarahana mijery fahankevitra rehetrarehetra. Miariary fa na ireo solombavam-bahoaka HVM maza maro ireo tsy afa-po amin'ny volavolan-dalàna natolotry ny gouvernement iny. Fanontaniana mipetraka ny hoe hiaraka amin'ny motion de censure ve ny tsy fankasitrahany député ity volavolan-dalàna ity. Mitombo hatrany ireo teboka ahafahana milaza fa efa mampametra-panontaniana ihany koa ny hoavin'ny fitondrana rajonarym-mampianina. Taoriany fanakianana samihafa azon'ny fitondrana rajonarym-mampianina hatramin'ny tsy nahatsiarovany fitondram-panjakana ny 1 Desambra nahaterahany Repoblika Faefatra farany teo mitoy ny fametrahana ny ratsamangakany any amin'ny faritra samihafa ny atokony ny filoha rajonarym-mampianina manomana mafy ny fifidianana be ny tanàna izy ireo ankehitriny ireo hery politika nanoana ny filoham-pirenena kosa resy lahatra ankehitriny fa kenda ny vomangana sesiky ny tanany fanatedina. Tapa-kevitra ny andeha irery ary irosatra ny amin'ny fanamafisana ny antokony ny fitondram-panjakana nametraka ny HVM teny soavina Tsimondrano ny ekipa ny Rivo Rakotovao Filoha Nasionaly ny ity antoko ity androany. Tsy nasiany resaka ny tamin'ny 20 Desambra farany teo isan'ny tafiditra ho HVM ny direnina maromaro manerana nosy ankehitriny ka isan'izany ny lehibe ny faripetidipam-pianarana eto Tsimondrano. Tao anatin'ny 5 volana Vaovao manerana nosy no efa napetraka ny antokony rajonarym-mampianina. Ame hevitra amin'ny fanjakana satria zao antoko zao no antoko akaiky indrindra amin'ny fanjakana tsy antoko-panjakana akory. Toa atytsika no mamerimerina an'izay satria nahitatsika amin'ny fahitalavitra ny radio dia manadroadro amin'izay hoe io fa ataony HVM daholo ny olona rehetrarehetra. Mbola tsy leta HVM fanaibazana hatramin'izao aloha fa aleo akaikikaiky ny mpanao-bary any rehefa anao. Tsy ho lasa lavitra izany raha ny fanazavana nentin'ireo mpanao politika akaiky ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Kendany vomangana sesiky ny tanany ny akamaroan'ireo nampandany ny filoham-pirenena ankehitriny. Miaiky izany ireo limersia izay nilaza fa hijoro manomboka eto. Fa tsy raisiko ny adidy ary tsy mamenatra mihitsiny izay no anisan'ny sotoavana lehibe amin'ny olombelona ny fahaizana miaiky raha ohatra ka nisy lalana diso zany na hevitra tsy dia nety loatra ny tohanany tena kanefa ny hita rehefa avy eo fa hoe tsy naomby le izy dia mila mahay miaiky izay mifaraisana ndraiky tsy mahay miaiky masony rehetrarehetra satria masony rehetrarehetra koa no nanaovana an'le hevitra sy le lalana nandehanana zany. Isan'ireo nanoana ihany koa i Patrick Raharmana ny kandida filoham-pirenena resy tamin'ny fihodinana faharoa efa teriteteriny no manodidina ny filoham-pirenena raha ny fanazavany ka ho sarotra ho azy ny hitondra firenena amin'ny zava-misy ankehitriny. Teoriana dia te hitondra rery ny fitondrana zany ny HVM izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Mety mahatsara zavatra izay fa tokony hijery ihany koa hoe aiza ho aiza moa zany ny hahafahan'ny olona folo. Satria olona folo ihany ingeny eo andapa amin'izao fotoana izao no afaka hitondra an'ity firenena ity. Indrindrindrindra amin'ilay resaka hoe fampihavana-pirenena. Mipetraka zany ny fanontaniana hoe fampihavana-pirenena ho aniza ny tianao atao ary amin'ny fomba ahoana no ametrahana an'izay fampihavana-pirenena izay. Andrasana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena raha ny fihetsiky ny antoko HVM tsy ampiova ny politika ny filoham-pirenena ny zava-nitranga maro samihafa nampiakapeo ny hery politika sy sivily isan-karazany tato ato.
Vaovao mikasika ny fifidianana kosa indray araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao mbola hiasatra amin'ny volana jolay ho avy izao ny senita ny fafito ambin'ny folo ny volana jolay 2024 izao raha ny tetiandro navoaka ny Desambra nampikarakara ny fifidianana ity no anaovana ny fifidianana kominaly ny senita nefa raha ny lalana mifehy azy dia tokony efa tapitra ny araka tamin'ny tetezamita ny fotoam-piasany izany hoe tamin'ny 5 janoary tamin'ity taona ity tompona andraikitra amin'ny fandravanana tsy ny senita ny filoham-pirenena ny pailalany fanadidiny. Tapaka tamin'ny fivorimben'ny senita ny alakamisy teo fa ny 17 ny volana jolay 2024 no nataterahana ny fifidianana kominaly. Hatreto anefa na ny lalàna momba izany fifidianana izany aza tsy mbola misy mipetraka. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny isa tena marina momba ireo komina nataterahana fifidianana. Tety andro vonjimaika ihany io saingy mbola tsy maintsy andalo eny amin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny fanapahana izany hoy ny filohan'ny senita. Izay senita moa dia azadiny fa proposition anay sosikevitra no entinay any amin'ny nivon'ny gouvernemanta fa dia ny conseil des ministres no miantériner zany ny daty iny ary ny conseil de gouvernement no manasa na ataoko hoe manao ny convocation des électeurs zay ny zava-misy ka dia antenaitsika zany fa ho entériner ny conseil des ministres alohan'ny farany taona iny daty zay no ataoko hoe projet na daty zay nomeny senita iny mba azahoany senita zany manatanteraka ny asa tokony atao rehetra alohan'izay fifidianana izay. Antoka fa mitombo heritaona indray ny fotoam-piasan'ny senita raha ny lalàna amin'ny feny senita nefa dia voafaritra ao anatin'ny 12 ao amin'ny lalàna 2012-004 tamin'ny 1 febroary 2024 fa ny senita dia rafitra natao hikarakarany fifidianana mandritra ny tetezamita dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solovam-bahoaka. Ny 13 ao amin'ny lalàna io ihany no milaza fa tapitra miaraka amin'ny fitondrana tetezamita ny fotoam-piasan'ny senita sy ireo mpikambana ao aminy. Ary ny filoham-pirenena lany ao amin'ny repoblika faha-efatra no mamoaka ny didy mandrava ny senita, didy izay tapahana ao amin'ny filakevitry ny minisitra. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona no tsy mbola andravan'ny filoha ankehitriny ny senita, inona ihany koa no kajy politika ao ambadika izany. Soloina ny senita ary samy manana andraikitra amin'izany na ny fahefana mpanatateraka na ny fahefana mpanao lalàna hoy imbika anakile. Raha nova ny senity tahaka ny hoe rafitra ao anatin'ny repoblika faha-efatra dia satria lalàna moa zany no ametraka ny senity dia lalàna koa zany no afaka manangana ny seni vaovao tsy misy ony zany ny transition dia io moa mazava tsara fa ny initiative de loi ny fanaovana lalàna mety avy amin'ny mpitondra mpanatanteraka ma mety ihany koa zany avy amin'ireo parlementaire indrindra fa ireo solomavabahoaka zay misy amin'izao fotoana zao ka dia resaka lalàna zany no lalàna vaovao zany ireo manana zay initiative zay dia olanina any amin'ny parlemanta. Fandikana lalàna hafa indray tato anatin'ny fitondrana rajonarym-mampianina. Adin'ny filoha ve fa mbola tafiditra ao anatin'ny asany ny fanarvanan'ny senita sy ny fananganana rafitra vaovao. Maro amin'ireo mpanara-baovao no mametra-panontaniana ny amin'ny hoe efa tafiditra marina ao amin'ny repoblika faha-efatra ve isika ankehitriny sa mbola ao anatin'ny tetezamita. Raha ny zava-misy mbola maro amin'ireo andrim-panjakana mijoro ankehitriny no mbola andrim-panjakana ny tetezamita. Ny FFM, ny senita sy CES izay lazaina fa efa tapitra ny fotoam-piasany nefa mbola mandray ny tombotsoa rehetra hatramin'izay ihany koa ireo mpikambana ao aminy. Ny fandravana ireo andrim-panjakana ireo izay mbola vary mangatsiaka ny filoham-pirenena ihany koa. Dia izay koa no entina manakatona ireo vaovaon'ny politika tamin'ny tian'io ity fanadina manokana mandidina ny fahatongavan'ny fetin'ny krismasy avy hatrany no entina aminao manaraka ny tsena ny kilalao 7.9 ireo kilalao mitobaka eny an-tsena no vita sinoa tsy hita ireo kilalao vita malagasy tsy manatsafidy loatra ny ray aman-dreny fa ny sinoa no voatery tsy faina no izany mandidina ny 3 ariary ireo kilalao vita malagasy raha toka mahatratra amin'ny 3 ariary ny kilalao vita sinoa mila jerena manokana ny fampidiranetana eto an-tanindrazana raha toka te-hanarina ny toe-karena hoy ny mpahay toe-karena iray fanadidina. Tsy misy teny an-tsena ireo kilalao vita malagasy toy ireo dinety vita amin'ny vy, fiarakely vita amin'ny vy na vita amin'ny hazo, saribakoly sy ireo maro hafa. Na misy aza vitsy dia vitsy izy ireny, dinety, téléguidé, fiaramanidina, saribakoly, kilalao vita sinoa, ireo ny kilalao mitobaka ety an-tsena amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy izao, tsy manatsafidy ireo mpivarotra. Le fakana entana tsisy an'le vita gasy hoe ho alaina dia tsisy fa reny mibetsaka any amin'ny sinoa dia reny sa.
tsy misy mpivarotra kilalao vita malagasy eny an-tsena fa lo amin'ny sivifolo isanjaton'ireo kilalao hita eny an-tsena amin'izao akatoko ny fety izao no vita sinoa na te hanjifa azy ireny azy ireo ray aman-dreny tsy mahita hoe aiza no misy azy ireny satria ohatrany tsy dia hita mihitsy ilay kilalao gasy tsy hita mihitsiny hoe aiza misy anazy ny mazatra zao dia aty fotsiny hoe te tsara lalàna dia zay dia aty foana ny mandehanana zany tsy hitana hoe aiza misy anazy zay ny tena maro misy ihany mivarotra kilalao vita malagasy saingy tsy dia malaza izy ireny toy ny ety amin'ny Pasamadinika mpivarotra miisa 3 no hita eto fiara vita amin'ny kapoaka sy vy ihany anefa no hita eto manodidina ny 3,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'izy ireny le gasy mbola variana anatin'le sinoa mihitsy nefa ny gasy koa mba efa mavita zavatra tsara mba miezaka hoe manao tsara zany mba anjesiantsika an'le sinoa sy le aniny tsy zay zao tsy malafo mihitsy raha tsy hoe misy vazaha zany nefa zay tokony mba malafo raha hoe mba mifanampy le gasy mba hoe memory zay dia izy mba mividy aminay malalaka ary gabraraka ny fampidirana entana eto Madagasikara mila jerena manokana izany ny mpahay toe-karena iray mba hanavotana ny toe-karen'ny firenena sy hanampiana ireo mpandraraha madinika ka isan'izany ireo mpanamboatra tsy mpivarotra kilalao vita malagasy misy ezaka zany tsy maintsy atao eo amin'ny tontolon'ny toe-karena indrindra zany eo amin'ny fandrarahana ara-barotra dia ohatra ny entana sinoa zao araka ny hitantsika io mora be izy manintona ny olona izy ny vokatra izay nefa dia tena manimba ny indostria manimba ny asa tanana ka eo dia misy politika tokony apetraka mihitsy zany eo amin'ny ahoana ny anarenana indray ny indostria eto Madagasikara ahoana indray no ampiverenana ny asa tanana eo amin'ny toerana tokony isy azy satria reny indostria reny no mamorona asa mamelona ny olona ny asa tanana ihany koa dia fandrarana mamelona zay olona manao azy aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra amin'ny lalam-barotra eto Madagasikara hatreto aloha ireo vahiny indrindra fa ireo sinoa no mahazo tombony eto amin'ny firenena amin'ny resaka varotra mahatratra 3 hetsy ariary ny vidin'ny kilalao vita sinoa iray lafo indrindra eny an-tsena amin'izao akatoko ny fety izao isan'ny malaza amin'izany ny fiara sy ny helikoptera téléguidé Vaovao manodidina ny krismasy izay hatrany nanomboka omaly ny famaritana ireo toerana antanterana ny bazary de Noël ny 15 Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2024 izao etsy amin'ny tsena ny Mahamasina hatreto mpivarotra 700 no efa namandrika ny toerana raha toa ka maherin'ny arivo no andrasana amin'izany bazary de Noël izany mbola misokatra araka izany fisoratana anarana amin'ny famandriana ny toerana etsy ankilany mahazo mivarotra ankalalahana ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny fanazavana no entiny tompona andraikitra fanadidina telonjato mahery ny toerana malalaka ho an'ireo izay varotra amin'ny bazary de Noël tsy Mahamasina ny alatsinainy ho avy izao omaly nanomboka ny famaritana ny toerana ary iray metatra sy 50 isaky ny mpivarotra no omeny ny kominina amin'izany misy fandaminana amin'ny fifamoivoizana etsy Mahamasina manomboka ny alatsinainy izao manomboka amin'ny alatsinainy zany dia ty lalana hitanareo ty miala eto amin'ny midina amin'ny hôpitaly be filatanany ity no tapaka dia atretsy amin'ny le aty amin'ny zaridaina Mahamasina eto amin'ny Sainte Famille ihany izay ihany no tapaka etsy ankilany raha toka natokana ho an'ny mpivarotra tsy manana toerana raikitra ny bazary de Noël nanambara kosa ireo tompona andraikitry ny tsena androany fa mahazo mivarotra ankalalahana izy ireny raha toka tsy manelingelina ny fifamoivoizana sy ny lalany ny mpandeha tongotra le mpivarotra anaty arabe mihitsy ny tena manahirana mahatonga ny lalana tsetsina mahabe embouteillage ny premier trottoir rehefa tsy manelingelina ny arabe sy ny fifamoivoizana tokony mba misy lalana andana amin'ny mpandeha zany aloha amin'le trottoir dia mandana ny tômôbila ny arabe zay zany mba tsy mifanelingelina fa mba samy mahazo tombontsoa daholo na mpampiasa lalana na mitady vola efa tsomby izy miandry azy ny bazary de Noël neto mbola malalaka ny toerany eto zao na izany aza mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'ny bazary de Noël na dia amin'ny alatsinainy izao azy mikasika ny filaminana kosa raha ny fanazavana azo hatrany ny fampitomboana ireo mpitandro filaminana no anisan'ny paikady entiny izy ireo tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra olona 7 no saron'ny mpitandron'ny filaminana nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ny alarobia farany teo teny Analakely teratany sinoa ny 4 amin'izy ireo ary teratany malagasy kosa ny 3 ambiny valizy iray lehibe feno fitaovam-piadiana mahery vaika no sarona atao anatin'ny 4x4 iray nandritra ny fisavana izay natao azy ireo ny alin'iny raha tsy ahivina no nisy ny fakanan-kery ny teny Ivandry ny andindiny arahana amin'ny gaeto Andretsilavo
raha teratany karana no nalaza nanomboka ny volana janoary 2024 lasa teo tamin'ny resaka fakanankeriny sy ny fanondranana tsokosoko ny arem-pirenena ary ny asa ratsy isan-karazany teratany sinoa indray zao no tratehaky ny mpitandro filaminana miisa 4 izy ireo niaraka tamin'ny teratany malagasy 3 natratrarana fitaovam-piadiana mahery vaika. Dia manarak'izay reto grenady offensive anankitelo vita rosianina izy ireo raha ny fanadiadiana nataon'ny teknisianina eto anivonay. Le basy mahery vaika an-teneniko teo manana an'ireto fahana anankitelo reto boîte chargeur anankitelo dia misy bala maromaro miaraka amin'io. Reto ihany koa dia misy an'ireto fandretana azy reto grenady reto. Ny basy arme de poing anankiroa reto hitantsika amin'ny sary reto. Ary koa ny bala antsoina amin'ny teny teknika hoe chevrotine hitantsika reto ihany koa. Ny fiara moa fiara tsy mataho-dalana Range Rover mbola mitondra ny mari-pamantarana WWT zany izy. Raha ny fanazavana azo tena nalakely nandritra ny fizavana nataon'ny mpitandro filaminana no natratrarana ireto fitaovam-piadiana ireto. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny lalana saika alehan'izy ireo. Ity kalaky miaraka tamin'ny kartosy 3 nahitana bala 20 ity izao vao aingana no nampiasaina hoy ny manam-pahaizana manokana nanao amin'ny fanadihadiana. Ny fanandrify tamin'ny fakanankerin'ny teny Ivandry ny alarobilasa teo ity natratrarana fitaovam-piadiana mahery vaika ity. Zavatra roa ny hampangana azy ireo. Fitazonana fitaovam-piadiana mahery vaika tsy misy taratasy mazava, piray tsy kombakomba ao anatin'ny tambazotra mpanao asa ratsy eto Madagasikara. Manoloana ny zava-misy nanamafy ny mpitandro filaminana fa tsy handefitra amin'ny fizavana na alina na atoandro. Ho atevenina ihany koa nisan'ireo mpitandro filaminana mandrindra ny fifamoivoizana. Ho amafisina ny fizavana amin'ny alina sy ny fanodinam-bara misokatra mihoatra ny amin'ny 7 alina. Pitombona nisan'ny polisy miasa na eny an-dalana na ny anatin'ny fokotany sy ny quartier rehetrarehetra any. Pitombona arak'izay koa ny fisafona indrindra fa amin'ny alina. Amin'ny atoandro aza dia misy polisy daholo io na manao fanamina ny sasany tsy manao fanamina dia manainga tompoko ny faraha miasa andriandrindra ny fampilazana amin'ny faran'izay aingany na io misy mampia na sanatrika misy trangana fanafiany. Iamafy araka izany ny fizavana sy ny fanakatonana bara amin'ny alina mandritra ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Raha tsy hivina isan'ny fototra mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra ny fisokafan'ny bara amin'ny alina sy ireo mivezivezy amin'ny alina amin'ny toerana tsy tokony hisy azy. Ny faran'ny volana novambra lasa teo ohatra tokantrano 5 teny Tosy no nisy nanafika indray alina. Vao tsela ihany koa lehilahy iray no nisy namono tetsy ampasika ka natsipin'ny mpanao asa ratsy tao anaty rano ny fatiny. 2 andro aty aoriana vao hita. Ankoatra ireo ny mpangaro-paosy manerana ny tsena eto an-drenivohitra izay azo lazaina fa mirongatra tatoato. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro filaminana manodidina ny 30 isaky ny herinandro ireo mpanendaka sy mpangaro-paosy alefa eny an-tanimora. Raha morindava mandita ny 20 tapitrisa dolara ny fahavoazana tao amin'ny orinasa Sukoma tsy afaka ny amokatra siramamy tahaka ny teo aloha intsony ity orinasa ity raha tsy afaka enim-bolana anoany raha miverina amin'ny laony ny toetra ratany antoerana ny praiminisitra Omaly. Vaovao ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana 4 ny sivily maty ny ampy zandary 2 raisin'ny mpitandro ny filaminana tanteraka ny fiambenana ny orinasa ny andro masompokon'olona kosa no naramasina ety ivelany fanatelina. Potika ny orinasa Sukoma asa 2 arivo no very. Raha ny vaovao ofisialy 4 ny maty, iray tovolahy 17 taona avy nianatra sy iray mpianakaviana iray amonjy fodiana no voan'ny balampitandro ny filaminana. Balle perdue izany raha ny fanazavana ofisialy. Tonga tany ny praiminisitra Omaly namangy fahorian'andreo sivily maty sy ny miaramila 3 maty ka ny 2 zandary voalaza fa voan'ny lozam-pifamoivoizana ary iray miaramila mpiambina ny depo fitoeran-tsiramamy. Mahamenatra ary porofony tsy fahombiazan'ny governemanta ny fitaran-drara tahaka ireny. Fitakiana efa nitranga nandritra ny fotoana maharitra no nataon'ireo mpiasan'ny Sukoma ary nampitombo ny lonilony ny fiarovan'ny fitondram-panjakana sy ireo manam-pahefana, ireo patron sy ireo mpiampiasa amin'izany orinasa izany, teratany vahiny ary voalaza fa tsy dia mifanakalo hevitra loatra amin'ireo mpiasa. Tsy azo adinitsita ny andraikitry ny fanjakana amin'ny tranga tahaka ireny no mpandalina tantara iray. Tokony hoaingana ihany amin'ny fanapahan-kevitra fa tsy taraikiraika fa sao dia hovidiana lafo ty zavatra ty. Fa tokony heritreritra mihitsy tsika mianakavy. Tsika mianakavy mihitsy, tsika malagasy mihitsy tokony heritreritra mihitsy ny vatra mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary ny zavatra ohatran'ireny indray
tsika malagasy moa dia ohatra ny tena hoe hafa no nydrehetrarehetra any amin'ny firenena kafany eny re olona raha vao misy zavatra ohatran'izao misy zatra tsy mety ohatr'izao a tonga dia mainy tsara tena ny tompona ndraiky tonga dia mainy tsara tena tonga dia mametra-pialana fa ny atsika tsy azo ravany io tsy azo kasehany io tsy azo gitikitihany io fa saode fa saode fa saode fa saode. Manolon'izao zava-misy izao anao ahoana ny fijerena no hoavin'ireo mpiasa tao amin'ny Sikoma mandrapahata faran'ny orinasa. Inona ary no andraikitra ho raisin'ny filoham-pirenena. Filoham-pirenena izay tsy mbola nahirenesampeo hatreto momba ity fahavoazan'ny piraitany-drazana any Morondava na afatesana olo-pirenena 4 farafahakeliny ity. Raha toa ka ora vitsy momba ny fanehoan-kevitra ny tamin'ny fotoana nidiran'ny marika ravalomanana teto. Hain'olona maty vokatry ny grefy sy ny fifanjevona nefa nitranga tany Morondava fa tsy resaka politika tahaka izay nitranga ny 13 Oktobra farany teo. Maresaka avy any ivelany kosa no entina aminao manaraka ny Haïti nanambarany fahavonona ny metra-pialana ny Prime Ministra haïtiana Laurent Lamotte mba ahafahan'ny fireneny mivoaka ny crise politika raha nanambarany filoha haïtiana Michel Martelly tao anatin'ny kabary izay nataony omaly. Tsy fantatra kosa nefa raha tena metra-pialana tokoa io lehibe ny gouvernement io sy ny fotoana mety hantanterahany izany. Fitakiana avy amin'ny komisiona fafakakevitra ny tokony alany ny Prime Ministra mba hamoahana ny firenena amin'ny crise politika izay misy sosikevitra avy amin'ny komisiona io ihany koa ny amin'ny tokony hananganana gouvernemanta iraisana amin'ireo mpanohitra ny fitondrana ankilany sy filan-kevitra izay isana ny fikarakarana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna izay efa tara 3 taona izao herinandro vitsy izao no efa nivondrona ireo mpanohitra mitaky ny fametraha-pialany ny Prime Ministra Laurent Lamotte. Ny andro ny omaly nisy ny fietseham-bahoaka izay mitaky ny fialany ny filoha sy ny Prime Ministra haïtiana. Ny kolikoly sy ny fikasana ametraka fitondrana jadona no pangano ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpitondra fanjakana ireo. Fa mikasika ireo vaovao nisongadina teto an-toerana tamin'ny tianio ity ny 7 ny volana Desambra ho avy izao no andalo tsangatana eny amin'ny anteny miram-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny haute cour de justice na ny fitsarana ambony. Ny 7 ny volana Jolay 2024 izao kosa no fantatra fantanterana ny fifidianana kominaly raha ny tetiandro navoaka ny senita mandritra ny 20 tapitrisa dolara ny fahavoazana tao amin'ny orinasa Sikoma tany Morondava tsy afaka ny amokatra siramamy tahaka ny teo aloha intsony ity orinasa ity raha tsy afaka enim-bolana anoany. Farany mpivarotra 700 no efa namandrika toerana amin'ny bazary de Noël ny 20 ka hatramin'ny 2 Janoary io avy izao etsy amin'ny tsenany Mahamasina. Dia izay koa no entina manakatona ny fiarahana taminao tato anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity mimetraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Vao shampoing style Vulperi. Vaovao, vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, sardine Annie, soka vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.